Tamin'ny fitora maraina no nanomboka ny fandoavana ny vola fisotrondro noho ny mpiasam-panjakana. Adin'ny ray mialohan'io dia efa nizara arotava ho azy ireo ny ministry mponina sy ny ministry ny vola ho fiarovana ara-pahasalamana noho ny otrika aretina coronavirus. Matoa nanaovana ministera ray manokana, nanaovana direction générale manokana misahana ny zokiolona zany dia noho ny fisian'ny zokiolona ny anjara toerany eo anivon'ny firenena. Ka rariny sitsiny raha kolokoloin'ny ministera rotonta eny fa ny gouvernement taray manontolo zay miara-misalahy na dia amin'ireto arivava reto ara raha malala fa ministera rahavavy ao amin'ny MICA, ao amin'ny ministera ny industrie, commerce sy artisanat dia nanome tanana nay koa amin'ny fanaovana an'izao asa mendrika ho an'ny mpiarabelona izao. Ankoatra ny arotava dia nozaraina menaka manitra ihany koa ireto zokiolona mpandray fisotrondronoana ireto vokatry ny fiarah-miasa tamin'ny groupe familial. Zavaboary malagasy entina iarovana amin'ny famparana aretina ary indrindra koa zany mba tsy findrany io manana aretina io amin'ny hafa ahositra amin'ny tanana dia mba aveo kosikosehina be dia foana. Ohatr'izay fanaova dia atao ihany koa izy akaiky ny lorona ohatr'izao dia foana tsara. Dia azo atao efika izy, azo atao ihany koa izy embona. Zany hoe atao amin'ny rano mafana ihany koa izy dia manadio ny efitrano na any birao na any amin'izay toerana rehetra misy atahorana zany. Ankoatra ny teto Antaninarenina dia nozaraina arotava sy menaka manitra ihany koa ny zokiolona nandray fisotrondronono teto Anosy. Ny fanometanana tamin'ny fitsinjarana izany ny teo anivo ny ministera vola, ny ministera mponina ary ny ministera mivarotra.